Salama daolo androany isika dia ndao raha iresaka ny mahakasika anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nilaza moa i damama tamin'ity herinandro ity fa tsy navelany ramosehany andeha monjy any Somaroho ny tenany ary tsy vitsy izy ny vehivavy izay tena tsy avelany vadin'izy ireo andeha monjy an'izay Somaroho any Anosibe izay. Mety ho inona ho izy ny tena antony mahatonga anireo lehilahy izay tsy mamela ny vadin'izy ireo andeha monjy Somaroho izay. Ka izay no fakafakaintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny am'sisy tomatamata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialoha ny idirantsika amin'izay fa niankevitry ny damama izay dia ndao aloha ho fantarintsika ireto izay tsara ho fantatra tamin'ity herinandro ity. Any Mahajanga mpandraha raha iray izay maty nisy nitifitra. Nirefitra ny basy tao Mahajanga be ambadiky ny Fibasom sy Airtel tamin'ny harivany omaly iny. Mpandraha raha Black S iray izay voalaza maty nisy nitifitra tokony tamin'ny fitora latsaka 10 minitra teo. Olona roa mitondra motosikotera izay heverina ho efa nanaraka azy no nahavanondoza raha vaovao ray avy any an-toerana trany. Manjaka ny delestage ao Mahajanga mirongatra ihany koa ny fanafihana mitampiadiana etsy andanin'izay. Ka manahy mafy ny mponina ao Mahajanga manoloana izay resaka fanafihana mitampiadiana zay amin'izao fotoana izao ary mahatsapa fa miaina ao anatin'ny tebiteby ireo izay mpandraha raha misehatra amin'izay fitadiavam-bola isan-karazany izay. Ka andrasantsika eto ny fampitam-baovao mahakasika n'ity raharaha ity mba hahafantarana no mety ho toy ny ity raharaha izay famonoana mpandraha raha iray tao Mahajanga ity. Mbola ao anatin'izay resaka tsy fanipalimana zay hatrany dia lasany Jiolahy mitampiadiana ny vola mitentina 2 ariary tao amin'ny tokantrano iray tao Ambatomitsangana, commune Ambohitrambo, distrikany Arivonimamo tamin'ny afakomaly alina iny. Tamin'ny 10 alina ireo mpandroba no niditrankeriny tao amin'ny tokantrano io. Nanambana basy ireo tompotrano tamin'ny basy teny amin'ny Jiolahy 2 izay tafiditra tao an-trano. Tao ambony rina rehefa nihanika lavarangana sy nanimba ny hidim-baravarana. Ny andro teo velany naman'izy ireo, nidaroka ny lasibatra vetrany izy ireo ary noterena hanomeny vola rehetra teny aminy ny tompotrano. Tsy nisy nasahany voaka ny manodidina raha naheno ireo Jiolahy. Mandeha ny fikarohana ireo nahavanondoza amin'izao fotoana izao ary miezaka manao aintso-zavatra ny mitandro filaminana mba hahafantarana an'izay tena nahavanondoza mahakasika an'izay fanafihana mitampiadiana izay. Midika izany fa tena tsy mandry fahalemana ny tany tato ato izay ary ahitana an'izay trangana tsy fanipalimana zay avokoa manerana ny nosy. Resaka harenan-kibony tany indray dia fantatra fa noroahan'ny fanjakana ireo mpitrandraka vatosoa Riby ao anatin'ny faritra arovana any Vondrozy. Olona efa maherin'ny 3 no mitrandraka vatosoa Ribis ao amin'ny toerana atao hoe Maromaniry, fokontany Andranjanahary, commune Ivongo, distrikany Ivohibe. Tafiditra ao anatin'ny faritra arovana na valanjavaboary no misy an'ilay kariera. No io dia nandray fepetra vetrany ny fanjakana mba hanajanonana tsy misy atakandro ny fitrandrahana izay atao. Ankoatra ny malagasy dia efa betsaka ihany koa ny teratany vahiny no niazakazaka sy tonga tany an-toerana rehefa naheno fa vaky ny kariera. Nanamafy ny filan-kevitry ny ministra izay natao ny alarobia lasa teo fa efa ny volana Jona 2024 no nahitana fitrandrahana tsy ara-dalàna tao amin'ny faritra arovana ao Vohibe io ao anatin'ny faritra arovana Corridor izay fandrina Vondrozo. Ankoatra ny fanaovana tantely afadraona harenan-kibony tany dia mitondra voka-dratsy maro eo amin'ny lafiny tontolo iainana, ny toe-karena sy ny lafiny sosialy ihany koa ny fitrandrahana ataon'ireo olona ireo. Noho izany dia tsy maintsy niroso tamin'ny hetsika fandroahana tsy misy atakandro ireo mpitrandraka ntsokosoko ireo ny fanjakana. Ka manoloana izay fandroahana izay moa maro ny malagasy izay samy naneho ny heviny nilaza amin'ilay hoe nahoana rehefa ny malagasy no mitrandraka dia avy hatrany roahana sisakanana tahaka an'izao nefa ny harenantsika dia igalabonany ireo vahiny sy ireo izay tsy malagasy.
dia lasa ny tompony maniry ny atiny zany nahoana raha avela fotsiny rehefa hitrandraka fa asiana fotsiny ny fepetra mba tsy hisy ny fioaram-pefy amin'izay fitrandrahana izay hoy ireo olona izay naneho ny heviny mahakasika an'izao fitrandrahana izao. Lalam-pirenena faharoa amby telopolo tafiditra anatin'ny politika ankapobeny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanarenana manontolo ny lalam-pirenena faharoa amby telopolo izay mampifandray any distrika ny Antsohihy amin'ny fandriana avaratra Mandritsara izay mireo 400 kilometatra eo eo. Ireo sombam-bahoaka rehetra voafidy tao amin'ny faritra Sofia mitambatra tarihiny vipany Soflera Prinsia no anisan'ny nitaky ny fampidirana izany ho laharam-pahamehana hamahana ny olan'ny vahoaka ifotiny nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana teny amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza tamin'iny andro omahaliny. Miandrandra ny fahavitana izany asa goavana izany avokoa ny vahoaka rehetra ary manantena fampandrosoana maharitra amin'izao fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina izao. Eo amin'ny resaka fandehanana any ivelany indray, toejavatra mampalahelo ny manjo ny ankabetsahan'olona indrindra ny tanora malagasy. Vitsy ny sisa mbola mino fa hanana ny hoaviny mamiratra amin'ny fijanonana eto Madagasikara. Voakasika izany manokana ireo tovavy samy maniry sy manofy ny voaka ivelan'ny Madagasikara avokoa izy ireo. Tamin'ireo sendranany taninay dia mahatratra 8 tapitrisa ariary hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny vola lany ahafahany sasany miala eto Madagasikara. Manjaka araka izany ireo azansy izay mpikarakara fivoahana any ivelany. Maro araka izany ihany koa no misandoka sy ny mpisoloky ary mpanararotra. Naizanaiza no ale raha vao tafavoaka eto Madagasikara dia izay no zava-dehibe hoy ny fanazavany ireo izay mpitsopinenana ireo. Raha nantanina indray izy ireo ny hoe tsy aleo ve nahodina teto Madagasikara ny vola be laninareo. Tsotra ny valiny, tsy misy azo antenaina eto Madagasikara, delestage, kolikoly, tsy fandrimpahalemana sy ny sisa. Fandraharahana manao ahoana no azo antenaina amin'izany. Europe, Amerika Avaratra, Nosy Maurice, Mayotte, firenena Arabo, Afrika, ireo ny firenena izay nofinofisy ny tanora malagasy izay tena leo tanteraka eto an-tanindrazana noho ny afitsoko ny toedraraha misy amin'izao fotoana izao. Tokony manontany tena ny mpitondra sy ny tompon'andraikitra manoloana ny toejavatra misy tahaka antony. Izay ny fanehoan-kevitra izay nataon'izy ireo mahakasika an'izay fivoahana any ivelan'ny Madagasikara izay. Ka maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe tena mety kivy tanteraka mihitsy ve ny malagasy sy ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao ka mahatonga azy ireo efa tsy manana fanantenana intsony amin'ny mety ho fampandrosoana sy ny fivoarany toedraraha misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary ny amaranantsika azy dia mahakasika ny fanehoan-kevitry ny mpanakanto damama izay tsy akin'ny vadiny handeha irery any Anosibe. Nanontany tena sady toa lany hevitra i damama tompony lakle amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Maro ireo lehilahy izay tsy namelan'ny vadiny handeha irery any Anosibe amin'izao vakansy izao. Ny antony tsy haiko hatreto izy sady namoaka ity sary ity izay tsy nahazo alalana handeha hamonjy festival Somaroho izao. Festival manana ny lazany eto Madagasikara tokoa ny Somaroho ka maro ireo avy amin'ny lafo valon'ny nosy tonga mamonjy sy maniry hamonjy izany any Anosibe. Ny sasany tsy afaka noho ny tsy fahampiny vola ampelantanana, ny sasany noho ny hasarotam-piaro, ny sasany noho ny tsy fahasalamana, ny sasany noho ny fanindrian'ny fotoana sy ny maro hafa. Ka izay tonga ny damama izay naneho ny heviny amin'ilay hoe inona zany no mahatonga an'ireo lehilahy izay tsy mamela ny vadiny handeha irery andeha hamonjy an'izay Somaroho izay. Izay moa no masaka azy naroso tao anaty vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa any amin'ny sisy sy tamata Malagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.